miarabantsika rehetra manatrika an'izao fandarana izao dia voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany. Matoa hitory zay, matoa zay hizarany teny dia hompahafantarana n'Andriamanitra velona amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. Indrindrandrindra koa ny atonga fibebahana marina, hampafantatra ny olona ny Jesosy Kristy Tompo, hampafantarana ny olona hoe iza Andriamanitra velona. Dia ny teny izay hozaraiko androany dia ny fomba fitondran'Andriamanitra antsika amin'ny alalan'ny tantaran'i Abrahama. Satria maro mantsy amin'izao fampianarana mivoy eny rehetrarehetra eny amin'ny fomba fiasan'Andriamanitra izay tao marina. Matetika ny Baiboly dia miteny izay hoe tao, izany hoe dikan'ilay tao tsy marina fa misandoka ao. Amin'izao mantsy ny olona tia zavatra malakilaky eo. Izany mahatonga anazy makany amin'ny fampianarana hafahafa, ohatra izy hoe makany amin'ireny dadarabe ireny satria ireny eny eo. Fa ny Andriamanitra misy fomba fiasany aloha izay tokony ho fantarintsika amin'ny lalan'ny ty fampianarana tao androany ty amin'ny lalan'ny tantaran'i Abrahama. Raha isika ny Genesis 12 andininy voalohany vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy Jehovah tamin'ny Abrahama, mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny tranony rainao hakany amin'ny tany izay asehoko anao, dia tonga anao ho firenena lehibe aho sady hitay anao sy halehibe ny anaranao ary ho fitahiana tokoa ianao ary hitay izay manisoa anao aho fa hanozona izay manozona anao ary aminao no hitahiana firenena rehetra ambonin'ny tany. Dingana voalohany nisehon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama dia io ny teniny voalohany indrindra. Ny teny izy tamin'ny Abrahama miala. Misy tanjony eo zany amin'ny voalohany hitay anao aho izy ary halehibe dia halehibe ny anaranao ary avy aminao no hitahiana firenena rehetra. Zany hoe zay zany ny tanjony. Zay ny tanjona napetrak'Andriamanitra zany zay. Fa io tsy tonga dia tonga teny eo. Fa hitantsika amin'ny lalan'ity tantara androany ity ny fomba fiasan'Andriamanitra amin'ny lalan'i Abrahama. Dikan'ilay hoe miala satria Abrahama raha mamakitsika atao amin'ny 12 dia misy ao ny tantarany Tera, rain'i Abrahama izay avy tany amin'ny oran'ny Kaldiana, izany hoe ny lehibe tany Babilôna. Babilôna zany hoe fa iraha malala fa ny Babilôna zany reny mitaiza. Zay le izy reny mitaiza. Tsika mantsy voalazan'Andriamanitra fa tsika dia naterako zanak'Andriamanitra. Zany hoe tsika dia ao anatin'ny kibon'izay hoe reny zay. Rehefa avy eo tsika mivoaka tao dia misy fotoantsika mbola minono amin'ny reniny ihany, zany hoe mbola verina ao amin'ny Babilôna eo foana, nefa tsy tian'Andriamanitra hifikitra amin'izay foana fa mandrapahatonga antsika ho lehilahy lehibe. Paoly dia miteny izay manokana hoe mba ho lehilahy lehibe amin'ny finoana. Zany hoe tsika mila maleo tena amin'Andriamanitra dia tsika ihany. Zany hoe i Abrahama dia avy tao amin'ny Babilôna dia tsy maintsy nesoron'Andriamanitra tao izy fa raha ao izy niasa, ao Andriamanitra niasa amin'ny Abrahama dia teritery ao, mbola misy fanagejana ao, ny fianakaviana mbola ao, ny fanimpo-tsampy mbola ao, mbola misy faka ao. Zany mahatonga n'Andriamanitra nyteny amin'ny Jeremia hoe maniraka anao izy androdana hanongotra ao izy handrava ary hamboly. Jesosy koa nytenen'izany hoe ny zavatra rehetra tsy nambolen'ny raiko dia hongotana. Zany hoe hongotana zany zavatra efa mipetraka ela. I Abrahama tsy maintsy esorina aloha hiala amin'ny Babilôna, zay vao tonga amin'izay fitahiana zay. Dia io dia fanoharana ao antsika ihany koa, itsika izay lehibe ao anatin'ny fahotana nandrisin'ny taona maro. Za zao tao anatin'ny fahotana maro zay ny Babilôna nitaiza. Ianao mety misy Babilôna be da be mitaizanao na ny fiangonana zany na ny fombafomba mpivavahana zany tsy ahitanao an'Andriamanitra, tsy maintsy esorin'Andriamanitra hiala taonao. Ianao tsy hitoetra ao mihitsy fa raha Jesosy niteny mihitsy hoe niteny izy any amin'ny Jaonany miteny hoe zaho izy niondry, zaho izy mpiandry ondry izy malala ny feoko ary zaho mitondra azy miala mivoaka mivala. Dia niondry izy manaraka, tsy maintsy esorina. Ary zay anisany nahatonga ny jiosy tamin'izany izay ninoan'i Jesosy dia tsy nasany joroka hatramin'ny farany fa matahotra ny maninona ny voalazan'ny Baiboly dia hoe matahotra sao dia hiala amin'ny sinagoga. Zay foana. Jereo ry Paoly fa niroasina tamin'ny sinagoga, ry Petera niroasina tamin'ny sinagoga, Jesosy mihitsy ary niroasina tamin'ny sinagoga. Dia ohatr'izay tsy maintsy miala tsika anatintsika na tsy tiantsika raha vao Andriamanitra no arahantsika dia tsy maintsy miala tsika. Zay zany ny dingana voalohany. Dia Andriamanitra niteny tamin'ny Abrahama hoe hialao ny havanao, hialao daholo izay zavatra mbola fikiranao. Dia ny zava-nisy dia izao ilota niaraka tamin'ny Abrahama teny foana. Mamakitsika eo amin'ny 12:24 nanao hoe dia nandeha Abrahama araka izay fanolazain'i Jehovah taminy ary Lota koa mba niaraka taminy. Eo zany Lota. Zany hoe niala ihany Abrahama fa zao nitondra any Lota izy. Ohatra tsika ihany koa anaraka an' Jesosy tsika fa zao misy zavatra mbola tiantsika eo entintsika foana. Zay mantsy ny olombelona mandeha amin'ny fihetsem-po, sentiment araka ny teny.
eo ihany zay. Misy ny afaka eny eo fa misy kosa sarobidy loatra, mbola mamy aina loatra, mbola tiana loatra de hoentintsika foana l izy isan'andro. De raha mandinitsika eo amin'ny Genesis 3:7 de misy an'izao ndray eo ary Abrahama izy niakatra niala tany Egypta de izy sy mivadina mba mifanana ny rehetra ary Lota koa niaraka taminy. Zany hoe eny ihany Lota aloha, eny ihany Lota. De inona am'izay ny tena ataony ny zavanseho rehefa avy eo nisy ady nataon'Andriamanitra nisy ady tamin'ny Lota sy Abrahama tamin'ny lalan'le raha maky ny tantara io tsika tamin'ny lalan'le mpiandrondrony zareo ny famaly de nisaraka am'izay zareo rehefa avy eo. Rehefa nisaraka zareo zay vao raha mamaky tsika eo amin'ny andininy toko 7 andininy faefatra amby folo ary Jehovah niteny tamin'ny Abrahama taoriany sarany tamin'ny Lota ka nanao taminy hoe atipazo ny masonao ka hatramin'ity tany toeranao ity de mitazana miana varatra miana atsimo ary miantsinanana sy miakandrefana fa ny tany rehetra zay tazaninao de omeko anao sy ny taranako mandrakizay. Ary Andriamanitra ao izy niseho niresaka tamin'ny Abrahama taoriany ny sarany tamin'ny Lota. Tandrao le dingana niala aloha de raha mbola mifikifikitra ao ihany ao amin'ny zavatra zay tianao ny fahotanao zavatra ohatr'izany tsy maintsy mbola hosoron'Andriamanitra io zay vao mandeha dingana ambonimbony kokoa, miakatra ambonimbony kokoa rehefa avy nisaraka tamin'ny Lota. Misy fampianarana hafa momba n'ity Lota ity fa manaraka angamba no resantsika lalilalina fa momba ny Abrahama no azavaina amintsika androany. De avy eo nisy indray teny fikasana zay vao nametraka teny fanekena Andriamanitra taty amin'ny Genesis 5:10. Zao voalazan'Andriamanitra amin'ny Genesis 5:10 andininy faefatra arindro ny teny Jehovah tonga taminy hoe tsy andovanao izany fa izay terakao de izy no andovanao. Andriamanitra zany niseho tamin'ny Abrahama rehefa avy niala izy aloha de avy eo rehefa avy nisaraka tamin'ny Lota de nanao teny fanekena hoe isy izy aterakao. Efa zoky olona Abrahama 5:70 taona izy nisehon'Andriamanitra de efa zokizoky olona izy de niteny izy hoe zaho izy tsy mba menao mpandovo ka ianona ao izy no mpandova. Toy izy Andriamanitra ianao iteraka tokoa. De nino eo misy an'le finoana ary finoana io moa zany zay mahatonga n'Andriamanitra hoe raitsika de hoe nino izy ary nisaina ho famarina zany hoe tamin'izy nino vao nanomboka mipetraka am'izay le hoe fahatokisana n'Andriamanitra le mpandovo ny finoana ary raha itiro an'izao teny zao zay de tadio fa ny finoana de avy amin'ny toritena. Iny moa de averina foana hoe finoana de avy amin'ny toritena. Le izy am'izao afangaron'olona zavatra hafa afangaron'olona fampisehoana am'izao ritory am'izao tsy teny tsony fa zavatra hafa be da be ampian'olona ny tenin'Andriamanitra tsy tsaritraritra ihany fa avy eo am'izay ny zava-nisy de zao nino Andriamanitra azafady nino Abrahama. Rehefa nino Abrahama tonga tany an-trano hoy izy Sara hoe tsy nanome zazana hoy izy i Andriamanitra ka de zao io ny mpanompoka de io no vadianao. Ary voalaza amin'ny Baiboly atao amin'ny Genesis 5:40 manao hoe de nekeny Abrahama ny tenin'ny Saray. Genesis 5:12 andininy 2. Zany hoe nalon'ny Abrahama ny tenin'ny Sara toy zay ny tenin'ny Andriamanitra. Ny tanjona de azo zaza ohatratsika koa nisy fanantenana be da be nataon'Andriamanitra de ny hoe fiainana mandrakizay no men'Andriamanitra atsika ary ao am'zanany zany fiainana zany. Misy finoana hoe fiainana mandrakizay ny makany an-danitra amin'ny lalan'i Jesosy. Zay ny teny fikasantsika ankehitriny. Zay zany ny teny fikasantsika. De zao zava-misy nefany tamin'ny lalan'ny Agara nieritreretin'ny Saray sy Abrahama atongavana amin'le izy. Iza moa Agara? I Agara de voalaza fa mpanompo andevo. Zany hoe misy olona mikasa ny azo fiainana mandrakizay, mikasa ny azon'ny lanitra amin'ny lalan'ny fanandevozana, amin'ny lalan'ny fanompoana. Ismaël zany zavatra de mbola hitatsika ankehitriny. Baiboly de milaza fa fahasoavana izy no amonjen'Andriamanitra atsika tsy avy amin'ny asa fa sao de misy rehare. Tanareo fa mitantara de miverina foana. Efa niseho zany tamin'ny Kaina sy Abela, Kaina niasa foana samy mivavaka amin'Andriamanitra samy manatitra fanatitra de iny nieritreretiny hoe omenan'Andriamanitra. I Abela zavatra nataony Abela de tsy nisy ninona nataony fa de mipetraka fotsiny izy niandrondry fa zay nomen'Andriamanitra azy de ny zanak'ondry zay tandidin'i Jesosy iny ihany nomena. De ohatr'izay koa itsika zao de misy kristianina karazany roa. Ny sasany miorina amin'ny teny finoanan'i Jesosy fotsiny
famonjena fotsiny zay izy vao manao ny asa araka ny teny any amin'ny koritiana any misy tenin'ny Paoly ohatry zao hoe ny tenany natolotra ny aloha izy vao nanao ny asa izy rehefa andeha hitondra fanampiana ho an'ny olona masina tany Jerosalema ry zareo zany hoe zavatra dehibe dia mila atolotra antsika aloha ny tenantsika mila omentsika an' Jesosy ny tenantsika zay vao afaka manao asa fanompoana be da be fa am'izao mifanohatra am'izao be da be ny fanompoana ataontsika zay le Ismaela be da be mihitsy de rehefa hitan'Andriamanitra zay de mbola nisy dingana ihany koa izy tsy mbola matotra izy Abrahama aloha ataony antsiny hoe famorana de tonga amin'ny famorana zany hoe nisy zavatra nisorona teo novain'Andriamanitra ny anarany aloha voalohany indrindra eo mantsy le fiasan'Andriamanitra be da be raha mandingitsika Jakoba novainy hoe Israely i Abrahama nataony hoe Abrahama izy da aveo Abrahama miova ohatrany foana i Simona nataony hoe Petera de misy fanekena nataon'Andriamanitra taty amin'ny raha mandingitsika Genesis toko fa 17 azafady Genesis toko fa 17 raha mamaky ny tantarantsika dia nanorona fanekena tamin'ny Abrahama tamin'ny alalan'ny Andriamanitra tamin'ny alalan'ny famorana zany hoe mila forana hozy izy zao izy mifanekena amintsika hovaina ny anarana dia ho foranonareo izy na niompy kely na iza eo tsika dia mahita mihitsy famonjena dia n'olona rehetra zany hoe mila foranonareo izy ary ny fanekeka dia ho amin'ny nofinareo izy Andriamanitra dia ny foran'Andriamanitra Ismaela ny foran'Andriamanitra daholo ny mpanompony ary izy tamin'ny 7 taona hitanareo le dingana 7 taona vao nisy famorana narary zany tamin'ny Abrahama zany hoe 7 taona zany ny famorana dia tsy inona koa fa zavatra esorona amin'ny tenantsika ary io dia ny lehilahy ny atao amin'io zany hoe ny mahalehilahy mihitsy ny esorona le voninahitra mihitsy ny esorona tarao le dingana ataon'Andriamanitra tsy zavatra eny io ary dia narary tamin'ny Abrahama zany rehefa vitsy zay dingana hoe ny famorana zay vao tonga tamin'ny fiterahan'ny Isaka izy ary rehefa na dia ohatra araka efa niteraka Isaka taty aoriana dia zavaniseho dia zao mbola natsoan'Andriamanitra ihany izy satria nanomboka raiky piti tamin'ny Isaka Abrahama nanomboka tena hoe varinaka ohatr'izay mantsika rehefa nahita zavatra kely nahita fafinaretana kely nahita fian kely na azo fitahiana kely dia ao dia milonao rehefa ela dia lasa tovay ela izy ny baiboly dia rehefa tovay ela zany lasa mahita tsirony dia hoy izy amin'izay Andriamanitra tamin'ny Abrahama eto izy ny zanakao dia lehilahy tokanao meoa dia lasa Abrahama nandeha dia lasa Abrahama 3 andro io koa misy fampianarana momba an'izay 3 andro zay dia rehefa afaka 3 andro dia ina ny zavaniseho tsy hoe fikitra tamin'ilay izy Abrahama fa tena nataony ny sorona tsy tamin'ny vava fa tena narahany ilay izy teo Andriamanitra vao nanangana ny tanany raha mamakitsika vakiko ilay izy amin'ny anaran'i Jesosy Genesis toko fa 12 5 dia niantso any Abrahama fandroany tany an-danitra ilay anjelin'i Jehovah ka nanao hoe ny tenako ny anyanako Jehovah satria efa nanao izao zavatra izao ianao ka tsy niaro ny zanako dia ny lahy tokanao dia hitahy ianao tokoa aho ka maro dia maro ny taranakao zay vao tonga tamin'ny fitahiana zay vao tonga tamin'ny fitahiana averiko ihany zay vao tonga ny fitahiana hoe dia nitahy ianao tokoa aho izy ny tenako ny anyanako nanangan-tanana izy any amin'ny Hebreo mbola miverina hoe satria tsy misy amboniny afa-tsy Andriamanitra izy ka dia ny tenany mihitsy nanangana ny tanana satria nafohy ny Abrahama zavatra tiany raha mandinika ny tantarany Abrahama tsika dia izay ny fiasan'Andriamanitra esoron'Andriamanitra ny fahotantsika fa tsika dia mbola zaza vao nateraka indray izy ny baiboly dia lasa ohatran'ny zazakely tsika mbola ronono dia mbola fatrapiti ao dia mbola misy zavatra esoron'Andriamanitra aloha mandrapahatonga antsika ho lehilahy lehibe ny fampiovananao dia ny fonao ihany sy ianao hoe ianao ve tena hoe obéissant amin'ny tenin'Andriamanitra mety ho ela be ny ianao ny dingana 20 taona ianao eo ihany 15 taona ianao eo ihany kristiana ianao nefa mbola miraiki-pity amin'ny ty tany ty miraiki-pitika misasa mbola manao kolokolo sasa mbola mitsanga be da be ny kristiana amin'izao tena hoe anarana fotsiny maha kristiana fa tsy ao anatin'le lalan'Andriamanitra dia eo dia mijanona eo tsika dia mijanona eo foana tsika ary io dia voalaza mihitsy ny fitahian'Andriamanitra hitahy anao izy dia amaro anao fitahiana zany misy an'izay hoe mahazaza zay raha amin'ny baiboly no hany tenen'Andriamanitra an'io Adama sy Eva koa ny teneniny an'io hoe nitsodrano azy izy bénédiction amin'ny teny frantsay hoe miteraha mameno ny tany
zay ny fitahiny ao ny zaza ao koa ny voalohany indrindra nataon'Andriamanitra hoe nitahiny andro fafito izy tamin'ny andro sabata ary Andriamanitra nitsara dia hitantsika fa Jesosy dia niteny mihitsy makanisa ty amiko nareo zay miasa faratra sy mavisatretana fa izany anomenareo fitsaharana any amin'ny nomeriany azy any amin'ny nomeriany miteny ny tenin'Andriamanitra manao hoe za ny lovanao izy miantso ny Levita tsy manana anjara ianao fa za ny lovanao any amin'ny Jobany izy miteny mihitsy hoe ny tsitozy izy no arena ho anao ny volamena ho anao tanareo fa fitahiana dia zay Andriamanitra ary dia zay zavatra hoe farany fanomezan'Andriamanitra antsika koa dia hoe ny zanaka zavatra ohatr'izany zany ny fitahiana raha amin'ny Baiboly tanareo fa fanalavitra be amin'ny fitahiana eritreretintsika amin'izao fitahintsika amin'izao efa resaka materialy resaka tany resaka fifikirana eto amin'ity tany ity ten'Andriamanitra dia milaza hoe Andriamanitra namorona ny tany sy ny lanitra ary ny tany dia tsisy endrika sady foana n'Andriamanitra zany sady tsisy endrika io ny foana tsika nefa mifikitra amin'izay zavatra izay dia zay ny tiako telena aminao rahalahy ianao zay mihaino ny fomba fiasan'Andriamanitra tsy ho eno eo ny fahotanao eno eo ny famonjena eno eo fa mateo ianao raha teno eo ka hoe nalean'Andriamanitra nakany an-danitra azo natao zany fa nefa tsy zay ny lalana satria ahoana satria ny transformation fiovana misy lalana misy dingana misy fotoana raha mandinitsika ny tantaran'ny zanak'Israely 4 taona tany anefitra raha mandinitsika ny tantaran'ny Mosesy 4 taona izy niala ny Egypta 4 taona izy tany amin'ny lasa mpiandriondry raha mandinitsika ny tantaran'ny Josefa 17 taona izy niala teny amin'ny ralany 20 taona izy vao tonga prime ministre raha mandinitsika ny tantaran'ny asan'ny apôstôly ao ny tantaran'ny Petera tamin'ny tonga Jesosy 3 taona misy dingana foana ny transformation zany ny fanovana antsika zany tena hoe mila mifikitra amin'Andriamanitra mila miaraka amin'Andriamanitra mila mihaino toerin'Andriamanitra tenin'Andriamanitra mifanahy masina zay ny tena zava-dehibe zay ny antsoina hoe méthode fanovananao fa amin'izao ny olona mitady méthode be da be amin'izao ny hoe lasa mianatra an'Andriamanitra ataony ohatran'ny science io histozio taranjany an-tsekoly zany zavatra tsy possible zany tsy Andriamanitra tsy ianarantsika zany fa miseho izy mireveleo izy ny Baiboly ambara fanambarana ambarany amintsika io raha linitsika dia manasanao tena hoe hiverina amin'Andriamanitra i Abrahama dia mbola nisy foana zany hoe conversion isan'andro zany raha mandinika ny tantara io niala avy eo mbola niala indray tamin'ny Lota avy eo mbola nisy indray famorana avy eo mbola nisy indray ny nafoizana ny Isaka zany hoe isan'andro tsika dia tsy Paul miteny mihitsy hoe raha misy hoendro aoka izy adala mba hoendro zany hoe miverina foana antsika verina foana amin'ny lalana fibebahana verina foana amin'ny lalana tena hoe le fibebahana isan'andro na Paul raha dia zany foana ny ainana na dia tsika izao fa aza sidoko amin'ny fampianarana fahafa zay tsy mitondry ninona tsika eo zay mantsika eo ataontsika ohatran'ny dadabe Noely Andriamanitra mangataka soratana ataovy an'izao ty Andriamanitra nefa tsika tsy mihaino ny tenin'Andriamanitra koa fa dinio ny tantara dinio ny Baiboly mba ahafahantsika tena miorina tsara isan'andro ao amin'i Jesosy Kristy Tompo isan'andro mitondra ny azy fijaliana fa teniny zany raha misy tianaraka dia oka izy andany tena nitondra ny azy fijaliana isan'andro ny azy fijaliana tsy koa hoe fahoriana ity ivelany fa io tena ao anaty io satria ny tenantsika dia tsy tia an'Andriamanitra Baiboly miteny izany halany foana ao izy efa nasehoko n'izao tontolo izao ny teninao ary halany tanteraka zany izy mba atonga n'le teny hoe efa halany foana satria tsy fatana ho avy ny fotoana ao izy zay ataon'olona manao mamono anareo fa manao fanompoavavana ao an'Andriamanitra izy satria tsy fatany ray na izaho izy Jesosy Kristy Tompo tsika ny rahalamba tsy ho anatin'izay manasatsika ny tanjona moa dia hitondranao any amin'ny fiainana mandrakizay manasatsika tena hoe hiverina amin'i Jesosy anatin'ny fibebahana marina dia ho an'Andriamanitra rerany ny voninahitra ka hatramin'ny taloha indrindra amin'ny lalan'i Jesosy Kristy Tompo. Alleluia, amen.